faly miarabanao ndray amin'izao soma maraina zao. Raha mpisaodia fahamarinana ny fahasivy volana dia mitondra lohahevitra hoe efa niova ny zavatra rehetra. Tena Andriamanitra fanokafana dia hita ao amin'ny Marika 9:5-5 izay mivaky toy izao. Aroa izy taminy mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Naniraka antsika ny Tompo Jesosy hitory ny filazantsara. Ny filazantsara dia vaovao tsara, tsy vaovao tsara mihitsy ny hoe anova ny zavatra eo aminao Andriamanitra. Dia izay foana mifantatra sy renao fa mpanantenana izany. Fa ny vaovao tsara dia hoe efa niova ny zavatra rehetra, ko aza mampanantena fiovana intsony fa efa niova. Aleloia. Izany dia tokony hanampy ianao hatakatra bebe koa izay lazain'ny Baiboly ao amin'ny Korintiana 2:5-7 hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ianao tsy malemy mitady hery, Jehovah mihitsy no efa tonga herinao. Amen. Ao amin'ny Salamo 7:2 izay. Angamba taizana aretina ianao talohany nahaterahanao indray, fa izao efa niova izany, efa lasa ny zavatra taloha. Ianao dia olom-baovao amin'ny Kristy, manana fiainana tsy mety loha, tsy misy aretina. Fiovana toy izany koa no mitranga amin'ny ara-bolanao, ny mombamombanao. Ny fanananao dia niova izany rehefa tonga amin'ny Kristy ianao. Hoy ny Korintiana 2:5-7. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia manan-karena azy izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Efa nampanan-karena anao izy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ankoatr'izany, tsy manan'olana amin'io tenao ankehitriny rehefa amin'ny Kristy. No hamarinina ianao andeha amin'ny fiainam-baovao. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nanangana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray. Nandrehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao araka ny Romana 5:4. Natioran'ny ota dia nisoloany natioran'ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa nateraka indray ianao. Tsy marina fotsiny ianao ankehitriny fa fahamarinan'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny Kristy Jesosy. Jereo ny tenanao ho araka izany fahazavana izany. Tsy vitany hoe afaka amin'ny ota ianao fa manana fiainana ianao, natiora tsy misy sota. Ireo no anisan'ny zavatra mitranga rehefa nateraka indray ny olona iray. Tsy misy na inona ataonao mba hanatratrarana ireo, fa vokatrizay nataon'i Kristy fotsiny ireo ary vaovao tsara izany. Aleloia. Amin'izao fotoan'izao dia hanao fanekempon'olontsika tiako dia nataonao fandresen-dahatra ny fonao iray manontolo. Mandeha hatrany ao amin'ny lovako marina sy maizy ahy ao amin'ny Kristy aho. Marina aho, salama aho, ambinina ary manan-karena aho. Mpandresy aho, mandeha amin'ny fiainam-baovao aho, mifaly amin'ny fahafenoan'ny fitahian'i Kristy aho. Aleloia.